Mbola misongadina aloha araky nambarateo ao amin'ny sokajy lehilahy Jean-Jacques sy Anto, ao amin'ny vehivavy kosa dia Yarnoun sy Viviane ary Anjanoro no nitarika amin'izany. Saika mbola ireo anarana fatadaza ihany aloha no misongadina mandritra ny Masters BID eny akadikely lafy eny amin'ny Country Club Race izay mikarakara ity fananana ity. Raha eo amin'ny vehivavy dia Yarnoun aloha no hita ho misongadina, raha eo amin'ny lehilahy kosa dia Anto sy Zakakely no misongadina amin'izany fanana Masters BID izany. Mizara sokajy roa ny mpifaninana na eo amin'ny lehilahy na eo amin'ny vehivavy. Ho an'ny sokajy lehilahy ao amin'ny vondrona no misy ny Zakakely, Mamialy, Paulin ary Samuel. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny Ando, Doné, Jean-Baptiste ary Dina. Ny eo amin'ny vehivavy kosa indray ao amin'ny vondrona no misy ny Yarnoun, Océane, Zakina ary Muriel. Ao amin'ny vondrona B kosa no misy ny Miora, Safidy, Anjanoro ary Viviane. Toy izao ary aloha ny vokatra nandritra ny andro voalohany sy faharoa izay nitanterahana androany. Teo amin'ny omaly ary dia Yarnoun nandresy Océane tamin'ny seta roa no ohatra, Anjanoro nandresy Viviane tamin'ny seta roa no ray, Zakina niondrika teo anatrehan'ny Muriel tamin'ny seta roa no ray, Safidy nampiondrika ny Miora teo amin'ny seta roa no ohatra. Teo amin'ny lehilahy kosa ho an'ny vokatra omaly asabotsy dia Ando nandresy ny Doné tamin'ny forfait, Jean-Jacques nandresy ny Mamialy tamin'ny seta roa no ohatra, Jean-Baptiste nampiondrika ny Dina tamin'ny seta roa no ray ary Paulin nandresy ny Samuel tamin'ny seta roa no ohatra. Raha ny vokatra kosa tamin'ity androany alahady ity dia ho an'ny vehivavy aloha Yarnoun nandresy ny Muriel tamin'ny seta roa no ohatra, Océane nandresy ny Zakina seta roa no ray, Viviane nampiondrika ny Miora tamin'ny seta roa no ohatra, Safidy nandresy ny Anjanoro tamin'ny seta roa no ohatra. Teo amin'ny lehilahy kosa indray dia Zakakely nandresy ny Samuel tamin'ny seta roa no ohatra, Paulin nampiondrika ny Mamialy tamin'ny seta roa no ray, Ando nandresy ny Dina tamin'ny seta roa no ohatra ary Doné nandresy ny Jean-Baptiste tamin'ny seta roa no ohatra. Amin'ny farany herinandro izao indray dia hiditra eo midingan'ny famaranana ity fananana ity. Ny sabotsy dia ny ampahivadalana no tanterahana ary ny alahady kosa dia ny famaranana.